eo amin'izay vaovao politika izay hatrany feo amin'ny sehatry ny fividianana kosa indray dia manoloana ny feony ely mikasika ny fisiana famarotam-bato teo anivon'ny Mapara sy HVM atao Mahajanga nandritra ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina teo dia nanambara i Mokhtar Salim Mandriatomanga kandida ny Mapara tany antoerana fa hiaro hatrany safidim-bahoaka ny tena. Yarotra ny safidim-bahoaka Andriamatoa Mokhtar Salim Mandriatomanga kandida Mapara araka ny nambarany androany manoloana amin'ny feonely mikasika amin'ny fisiana famarotam-bato teo amin'ny Mapara sy HVM atao Mahajanga. Nosirita ny farany volokatra Vonjimaika navoaka ny Senita ny lisitry ny Mapara no mitarika amin'ny isambato na Salanisa 220 faintelo amin'ny 20 isanjato amin'ny vato manan-kery tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina atao Mahajanga. Faharoa kosa ny HVM izay manana Salanisa teo amin'ny 30 faingo 7 isanjato ary fahatelo ny Timina izay manana Salanisa 17 faingo 20 isanjato. Voaka zao androany amin'ny gazety fa hoe namidin'ny Mapara any amin'ny HVM ny fandresena. Eo moa matoa zay mitsangana eto dia mbola mitsangana zay amin'ny kandidanay ary mamera lanim-bahoakanay. Zay zany dia milaza kitsirano fa mampalahelo ny zavatra ohatr'izay hoe misy mpanao gazety miara-miasa amin'ny tena ihany no manelitsao mamofady ohatran'ireny amin'ny kandida ary mamera lanim-bahoaka Mahajanga zany dia ilazako aloha ampony Mahajanga hoe samitsika tony aho fa voadiso reny satria izaho ty mbola mitsangana eto mbola mamera lanim-bahoaka ako ary tsy anaiky an'izany mihitsiny ary mametoky ihany koa raha ohatra ka filazan'io gazety ireo fa hoe ny mpitarika ny Mapara Mahajanga mihitsy no nivarotra ny safidim-bahoaka any amin'ny HVM ialako tsiny. Fantatro ny olona lehibe mpitarika ny Mapara Mahajanga ary tiam-bahoaka mambahoaka io olona io ka tsy hamitaka ny safidim-bahoaka mihitsy ka lavinay kitsirano zany i vaovao zay nahely amin'ny gazety nasionale. Mikasika amin'ny fizotro fifidianana tamin'ny 1 Jolay 2024 araka ny taritra nataon'Andriamatoa Mokhtar Salim Mandriatomanga dia nisy ny feo mandeha mikasika amin'ny fisiana alabato ary ny fanabeazana ny olom-pirenena ny fomba nentin'izy ireo ny ejina tamin'izany. Nampiavaka fotsiny ny atao Mahajanga zany dia zay dia niezaka hatrany manabe ny vahoaka mateo ana propaganda fa ny fanabeazana ny tena nataonay zava-dehibe dika zay raha vao nisy zavatra enoeninay sy hoe misy hetsika ohatran'izao mety ho ataon'ny sasany amin'ny fangalarabato dia tonga dia izahay mihitsy manazava amin'ny vahoaka sa mihitsika mitandrina fa misy zavatra ohatr'izao mety hitranga amin'ny resaka alabato. Ohatra n'izay zao dia nalaza mihitsy tao Mahajanga zany hoe fampiasana ny kara-pifidianan'olona zay tsisy pakany amin'ny fokotany zay nalaina nanamboarana kara-panondro ahafahan'le olona zany mifidy indrona intelo. Vao fantatra hoe zavatra dia nampafantarina ny vahoaka sa mihitsika mitandrina ary fantara fa usage na faux zany mampikadra 10 taona. Rehefa fantatra vahoaka moa zay zany dia hitanay fa betsaka ny saika hanao ratsy tamin'izay dia nihemotra. Io zany dia hitantsika mihitsy fa ny zavatra saika nitranga ery Madagasikara dia saika nitranga tao Mahajanga fa zay fanabeazana ny vahoaka zay dia hita ihany kosa fa nisy nahasoa zay zavatra izay zany hiadivana amin'ny resaka alabato. Ny lisitry ny Mapara sy ny HVM atao Mahajanga izay samy nametraka fitoriana teny anivou fitsarana amin'ny sahana ady amin'ny fanjakana. Ankilany ho an'ny HVM anisan'ny tondran'izy ireo fitarainana amin'ny fisian'ny sefokotany tsy nanao fametraha-pialana ny alohan'ny fifidianana ao anatin'ny lisitry ny Mapara. Andaniny kosa ny Mapara izay mitory ny lisitry ny HVM izay ahitana tale-paritra na ministera tsy nametra-pialana ny alohan'ny fifidianana. Marina fa ny alarobia 20 aogositra ho avy izao no hamoaka amin'ny fomba ofisialy ny vokatra Vonjimaika amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny Sadira ao Mahajanga.